azombara ho sotoavina ray avy eto akibony merina ny fisalorana lambalandy indrindra rehefa mandeha monjy fanasana iny indrindra zany ho an'ny vehivavy efa latsakapon'ny tanora ihany koa nefa ny fisalorana azy ty amin'izao fotoana izao araka ity fanadihadiana iray ity. Anisan'ny entin'ny malagasy indrindra rehefa amin'ny fotoana fianjaikana ny lambalandy amitombo ny fankafizan'ny olona azy ity araka ny nambaran'ny mpivarotra iray ary amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovantena izao no tena mampandehy ny hivarotra lambalandy ity. Eo ihany izy izao fa tsy dia ihany amin'le iny misy mandray ihany zany satria amin'le andro mangatsika ny hoe isan'andro aloha tsy dia ihany fa ny ao anatin'ny herinandro indraindray no malafo arakarak'izay amin'ny zany arakaraky ny olona tia anazy ohatra hoe eo amin'ny 10 mahery eny ohatra izany. Tsy mitsahatra manatsara ihany kalitaon'ny lambalandy ny himpandrenina izany na amin'ny loko na amin'ny kisary amin'ny lambalandy dia maro isafidianana amin'izao fotoana izao. Arakaraka le fitiavan'ny olona anazy zany le loko. Zay zany mila hoe manao loko isan-karazany fotsiny dia eo le olona zany hoe tiako rehefa mandeha mivarotra izay na lehilahy na vehivavy mividy daholo. Toy ny zao sary satrokandriana dia toy ny sary grael dia ty sary rozy. Raha ny vidin'ny lambalandy indray dia 2 alina ariary hatramin'ny 5 alina ariary eny amin'ny mpanenina no andefasana azy ireo.